Vahaolana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny tokony apetraka, hoy ny filoha lefitry ny sindikany mpizaha eto Madagasikara na ny SMM Clément John. Nambarany fa eo anivony ny teny miram-pirenena ihany no afaka hanesorana filohana andrim-panjakana, filoham-pirenena sy prime ministre. Fa amin'ity zany tokony tsy ho isotrony ny fandikana ny lalam-panorenana. Zay hoe tokony ho hajaina foana zany amin'ny fanovana zay misy ato anatin'ny firenena hanova gouvernemanta ve tokony ampiasaina ny mécanisme constitutionnel. Ohatra zao matokotena ve ny premier ministre hanao question de confiance hoe mbola tokisanareo solom-bavambahoaka ve za, de mamaly ny député oui ou non. Raha ohatra hoe non mandresy miala ny ravan'ny gouvernemanta, raha ohatra oui ny mandresy mijanona ny gouvernemanta. Zay zany le question de confiance. Voilà zany constitution zay. Ny fidinan'olona an-dalambe de fahefan'ny vahoaka hanery ny président de république hametra-pialana. Mbola anisan'ny olana mipetraka ihany koa anefa araky ny nambaran'ity pailalan'ity ny fanoloana ny toeran'ny filoham-pirenena raha toka miala amin'ny toerany izy. Raha ny lalam-panorenantsika zany raha mametra-pialana ny président de république de ny filohan'ny Sénat no mandray ny fahefana. De raha tsy afaka mandray ny koa ny président ny Sénat dia gouvernement miara-mitantana, gouvernement collégial. Ny fanontaniana mipetraka zany zao de hoe nanahona moa ny fomba nandraisany rivon'ny fahefana tao amin'ny Sénat. Ny tsy fanarahan-dalàna sy tsy fanajana ny tany-tan-dalàna sy ny fahaleovan-tena ny fitsarana no olana mampisy ny crise politique eto amin'ny firenena, hoy ny SMM. Everiny filoha lefitry ny SMM Clément John fa fotoana izao iverenana amina dingana manaraky ny lalam-panorenana.